Iverina ho filoha hitondra ny États-Unis indray zany Donald Trump satria nazava ny isam-bato azony teo ary ho an'ny masevoan'ny États-Unis eto amintsika dia teny akoron-drano io raha matoa Claire Pierangelo masevo amerikana no nanasa vahiny vitsivitsy niaraka nanaraka izay voka-pifidianana izay izy ireo izany teny atoerana nanaraka akaiky izay ihany koa ny mpanao gazety ny televiziona malagasy Christian Lecotarso sady nitatrantsika ny zava-nisy teny atoerana. États-Unis sy Madagascar aorianan'izao fifidianana izay ho filoham-pirenena any États-Unis izao. Isanao mafisiny ramatoa Claire Pierangelo, ambassadeur-ny États-Unis eto Madagascar izany raha niara-nanaraka ny fizotra ny fivoahan'ny voka-pifidianana tamin'ireo vahiny nasan'ny masovoan'ny États-Unis ny tenany. Regardless of what tena afaka matoky fa tsisy ny fivana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Madagascar satria ny fifandraisana teo amin'ny États-Unis sy Madagascar dia mivoatra hatrany ary ireo antoko anankiroa lehibe amin'ny États-Unis dia ny demokraty sy ny républicaine dia samy miompi-kevitra ny amin'ireo politika izay napetraka eo amin'ny fifandraisana amin'ny Madagascar. The voice of the people. Ho an'ny vahoaka Amerikana hoy ihany ramatoa Claire Pierangelo dia tsy rafitra politika ihany ny demokrasia fa fampihenana ny soatoavana izay ijoroany ny firenena ary finiavana iantoka fa ny feon'ny olo-pirenena tsirairay dia homen-danja amin'izao fifidianana izao.